Faly miarabantsika tsirairay-avindraitra tsy ity sabata maraina fa ena amin'ny volana septambra ity miaraba nisa tokantrano tsirairay avy ihany koa amin'izao maraina izao mba hitombo fitahiana trany any isika amin'ny fanarahana ny tompo lo indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavakintsika Tompoandriamanitra eo mbola velompisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana sy tanànanao anay indrindra natraranay manokana izao maraim-baovao izao satria anao izay momba anay mandrakariva nitra ny anemana iny ary mahatsapa ny fiarovanao zahay mahatsapa ihany koa fa mamaly vavaka tokoa ianao ary mitantana ny fiainanay ka mangataka aminao zahay mba hampitombo hatrany finoanay ary aoka ho tia mifankazatra aminao tokoa ny tsirairay avy eto aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany mitondra ny lohateny hoe miara-miasa amintsika ny anjely ilay amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 telo amby efapolo manao hoe izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy fa melan-keloka amen. Miasa amin'ny alalan'ireo anjeliny lanitra Andriamanitra mba hahatonga an'ireo mahalala ny fahamarinana ifandray amin'ireo fanahy izay mila fahazavana sy fahalalana. Manasa anao mamaky ny asan'ny apôstôly toko 10 ao anatiny ao dia nijery ny fanoloran-tena sy ny toe-pana araka n'Andriamanitra nanana ny Kornelio ilay Andriamanitra ny lanitra. Naniraka ny anjeliny ny tompo mba hampahafantatra an'izany tamin'ny Kornelio sy hampifandray azy amin'ny apôstôly Petera. Lazain'ny anjely mihitsy ny toerana misy amin'ny Petera ary avy eo nanome toky izy fa ilaza amin'izay tokony ataony. Rehefa izay dia nisy anjely anankiray nirahana nakany amin'ny Petera mba hanaisitra ny fisalasalany mahakasika ny fananan-jara amin'ny jentilisa. Hoy izy manko manao hoe izay efa novodiovin'Andriamanitra dia azo ataonao fady. Dia raha mbola nieritseritra momba n'ilay fanambarana fahafa nomena azy Petera dia hoy ny fanahy taminy, indro misy telo lahy mitady anao fa mitsangana ianao ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao no naneraka azy. Mifandray ety dia ety amin'ity tontolontsika ity tokoa ny lanitra raha izany tantara izany no jerena. Ary teo amin'ilay tohatra izay hitan'ny Jakoba dia nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina ihany koa teo atapon'ilay tohatra Andriamanitra ary nisy tara-pahazavana be voninahitra namirapiratra avy any an-danitra ka hatrety an-tany. Mbola tsy tapaka io fifandraisana io mandra-kehitriny izao itenenantsika izao. Ary inona moa izany ny vokatry ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny Kornelio? Vaikio tantara sarobidy io dia ianaro ary mideran'Andriamanitra satria tena natao atsika tokoa ny lesona ao anatiny tsika izay miaina amin'izao fotoana izao ahatsapahantsika fa tena miseho amin'ny fiainantsika andavanandro Andriamanitra. Rehefa nilaza an'ireo zavatra ireo Petera dia nirotsaka tamin'izay rehetra nanjeny ny fanahy masina ary dia natao batisa tamin'ny anaran'ny tompo moa izy ireo. Arak'izany dia nisy vondrona mpino kristianina natsangana tamin'ny Kaisaria mba hitondra ny fahazavan'ny fahamarinana. Io no asa tokony atao amin'izao fotoana izao. Manana hafatra hotoriana amin'ny olona tsika. Hoy ny fanambaran'i Kristy manao hoe izao no mofinaina izay manantona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba ngetaheta tsony izay rehetra omeny raiko ahy no anantona ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Moa ve ianao andany antsony? Fataro fa tena miteny aminao ny Kristy ary miara misalaminao ny mpon'ny lanitra mba ahafahana mamita ny asa fa efa ho avy tsy ho ela tokoa ny tompo. Amen. Ry tompo-panjakanay misaotra anao izay amin'izany teninao izany dia mangataka aminao indrindra izahay votoso mba hatoky anao manjakariva hiara isalahy amin'ny anjelinao ary aoka ny fanahinao masina tokoa ny hanovo heranay hatrany amin'izany anaran'i Jesosy amen. Saruvi
miaro